Ny lanonana tsotra nefa manandanja natao teto Nanisana teto amin'ny toeram-piofanan'ny ministera fambolena androany dia nentina indrindra tokoa nampiseho fa hoe vita ny référentiel na ny rindra entina mitondra sy mitarika ny fiofanana sy ny fampiofanana an'ireo tantsaha mpamokatra eto Madagasikara. Ny faharoa dia efa nisy nivoaka sahady ny andiany voalohany amin'ireo mpiofana nofanina ireo. Raha raisiko ny teboka voalohany nambarako teo dia ny hoe efa misy amin'izay zany ny rindra fiofanana sy fampiofanana eto Madagasikara dia tiako marihana fa hoe nahatsapa ireo teknisianina eo amin'ny fanofanana ny mpamboly, mpiompy ary mpanjona eto Madagasikara fa nisy mibanga tokony ho fenona ary nisy ny tongilana tokony ho arenina. Izany hoe marina fa namokatra ny tantsaha malagasy hatramin'izay nefa kosa ny arahany aika fa mbola iva dia iva ny tahapahaizany sy ny fetra entiny mitondra sy mikirakira an'izany famokarana zany. Teo ny niangany eritreritra ka nampakarana an'izany aya zany ary navadika ho rindra ka nentina teo amin'ny filakevitry gouvernemanta sy ny filakevitry ministra nanomboka tamin'ny taona 13 mitohy tamin'ny taona 14 ary ny farana tanteraka tamin'ny taona 15 zany hoe ny asa fambolena, fiompiana ary fanjonoana zany dia avadikitsika malagasy ho tena asa métier de l'exploitant. Zay ngamba ny malaza azy elana tsiny amin'ny teny frantsay satria zay no mampazava azy bebe kokoa eo amin'ny lafiny fampiofanana. Tsy hoe mpamboly ianao na mpiompy ianao na mpanjona ianao dia atahoana mo mionona amin'izay fa mendrika ary rariny sitsiny raha mena fiofanana ireo mpamokatra ireo mba hampitombo ny vokatra mba hiakatra ho amin'ny fomba moderna tokoa ny fampiarana an'izany famokarana zany. Zany hoe tsy mila miandry ny fahaizana teknisianina ambony na ingénieur miofana any amin'ny université zay mba hoe mahazo ny fahaizana entina mamokatra. Amafisika fa ilaina ary tena ilaina tokoa ny teknisianina ambony ary ny ingénieur sy ny manam-pahaizana isa tompony satria tsy maintsy misy ny mpitarika satria biby tsy manandoha tsy mandeha hoy ny fitenenantsika. Nefa kosa ny fiofanana napetraka manomboka izao dia ny rahan'ny ministera rehetra nidinika mpitarika fotsiny zany ny ministera ny fambolena fa na ny ministera ny jono na ministera ny fiompiana na ministera ny fianarana asa emploi, formation professionnelle et enseignement technique na ny ministera ny fampianarana ambony na ministera ny tontolo iainana sy ny rano sy ny dia nandray anjara tamin'ny famolavolana n'io rindra io daholo. Zany hoe mipetraka zany ny fiaraha-mijery amin'ireo ministera rehetra manana andraikitra mivantana amin'ny resaka famokarana eto Madagasikara. Miala amin'izay fampianarana sy fampiofanana izay dia natao ny fampiofanana fampianarana voalohany ny andiany voalohany amin'ireo formateur de formateur na fampiofanana ny mpampiofana ho mpampiofana. Raha izay ny tohiny koa dia ny hoe nalefa ny fampiofanana an'ireo mpampiofana na mpiofana ho mpanolontsaina eo amin'ny lafiny fambolena indrindraindrindra nefa voaray amin'izany koa ireo mpampiofana amin'ny lafiny fiompiana sy ny jono. Raha feheziko zany dia hoe manomboka izao itsika eto Madagasikara dia afaka mamoaka diplôme certificat izay ekeny fitondram-panjakana malagasy iarahana amin'ireo fitantanana sy toeram-piofanana tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny diplôme sy ny certificat azo amin'izany
dia ekeno rehetra fa hoe manandanja ahafahana mampiofana andreo tantsaha mivantana mba ahafahany mamokatra bebe kokoa amin'ny teknika moderne sy amin'ny fomba famokarana moderne amin'ny lafiny rehetra vovety eo.